Kanefa mananteny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao, koa atsarova izay nitoeranao fonotsombola lavo dia nibeba ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Apokalipsy 2:4-5. Ny vakiteny izay nirantsika nandinika dia sy namaky dia ilay antso ao amin'ny apokalipsy izay miantso ireo kristianina tamin'izany fotoana izany mba hiverina amin'ilay toetra irian'Andriamanitra ananany. Dia hoy izy, koa mananteny aminao aho satria efa nielanao ny fitiavana voalohany. Dia hoy izy amin'ny fanohy azy, miverena ka mibeba ianao. Havana, ny filazantsara ny fahasoavana dia miantso atsika ho amin'ny fiainana tsaratsara hatrany hatrany. Izany fiainana tsaratsara hatrany hatrany izany dia tsy maintsy anapahanao hevitra isan'andro, anitsy, hanova ny fomba fihevitra rehetra izay tsy araky ny planin'Andriamanitra. Hoy ny Tompo amintsika, tsara kokoa ho an'ny olona tany Sidona raha nandreny teny izy noho ny olona teo amin'ny toerana izay nisy azy. Ny antony dia tsotra ihany, satria ireo lavitra an'Andriamanitra ka nahita an'Andriamanitra dia vetivety dia manapa-kevitra miala amin'izay tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Izao anefany, izy ireny dia mety ho tafatoetra hiaraka amin'Andriamanitra satria efa novan'Andriamanitra ny sainy ary ny fanitsiny ny toeram-manitra azy dia ho ekeny mandrakariva. Fa ho aho izay efa nifankazatra tamin'Andriamanitra dia mety ho adiniko fa ny fanitsin'Andriamanitra dia mety tsy ho eken'ny saiko. Havana, zava-doza izany ary mety hanimba izany. Ny antson'Andriamanitra aminao dia tahaka n'ilay teny ao amin'ny apokalipsy 2:4 manao hoe, tsarovy izay nitoeranao fony ianao tsy mbola lavo. Izany hoe misy toerana efa nametrahan'Andriamanitra anao fa nilaozanao izany. Arakaraky ny tsy hainonao ny bitsik'Andriamanitra no mahatonga anao tsy hahita na handre intsony ny tena fahazavana. Efa ela ny ela dia mafy ny fony izay mandà ny fahasoavan'Andriamanitra, hoy ny fanambarana. Ka farany dia tsy raika intsony amin'ny fitiavan'ny lanitra isika. Loza mahatsiravina ny miandry antsika amin'izay. Ary dia ho tanteraka amintsika ilay teny manao hoe, tafaraikitra amin'ny sampy Efraimo ka aoka izy ho eo. Havana, aza miandry ela loatra raha mibitsika aminao ny fanahy. Ianareo izay niodina, tsy anaiky ny famondrapon'Andriamanitra. Moa tsy tianareo ve ny misaina ny momba ireo fiampangananareo
miavovona any an-danitra, tsarovy fa voasoratra any avokoa ny faharatsian'ny olona tsirairay avy. Koa aza mihevitra ianao fa tsy hitan'Andriamanitra ny ataonao. Koa androany, raha misy feo renao mibitsika aminao ny amin'ny fahatsoanao, aza miandry ela loatra hibebaka amin'izany. Aza miandry ela loatra ny amin'ny fanapahan-kevitra ny hiala amin'izany. Fa raha tafaraikitra aminao ny sampy, dia ho tavela eo ianao. Raha tafaraikitra aminao ny fahatsoana, dia ho very eo ianao. Koa androany, meteza hitodika amin'ilay efa tianao. Miantso anao izy androany. Tsarovy izay toerana ny toeranao. Mibeba ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany, dia ho avy aminao ka hamindra ny famonovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Engany tsy ho izany no hiatra aminao, fa ianao ilay ho raisiny tahaka ny tsy mana-tsiny eo aminy. Hivavaka ho anao isika amin'ity andro manokana ity androany. Hivavaka isika. Tompo, misaotra no nanomezanao anay ny maraina vaovao. Misaotra satria ao anatin'ny andro masin'ny sabata izany. Ampio izahay hay andeha amin'ny lalan'ny fahamarinana, ary ho velona araka ny fahamarinana. Aza velana ho tofoy izahay, fa anaiky kosa ny antsonao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.